Androany no andro fahatelo farany tamin'ilay fionambe isam-paritra no karakarain'ny FFKM makasika ny fanatanterahana ny fampiavana-pirenena. Erivelona maro samihafa ary no tonga nanatrika izany ary ho an'Analamanga manokana dia ho amin'ny rapitsy no hofaranana amin'ny fitaovam-pivavahana izany etsy anivon'ny FJKM Andrainarivo. Ny fandravonana ny asa rehetra no tanterahan'ny Voameratelo no ny masona tao anatin'ny fionambe ho an'ny fampiavana-pirenena ho an'ny faritra Analamanga. Ao anatin'ny fitaovam-pivavahana ho tanterahana Rahapitso eny amin'ny FJKM Andrainarivo no anolorana amin'ny komite teknika nasional misahana ny fampiavana-pirenena ny fehi-kevitry ny fionambe ho an'ny fampiavana-pirenena izay notanterahana ny fahadimy, fahaenina ary fahafito ny volana martsa 2024. Amin'ny alahady ariva zany zay amin'ny 3 ora tolakandro eny amin'ny FJKM Andrainarivo no anao ny famaranana azy amin'ny fomba ofisialy. Dia sady amaly ny antso natao tamin'ny fiangonana koa zahay hoe hitondram-bavaka ny firenena ao anatin'izao voina lehibe nateraky ny tondradrano zao. Maro be ny traboina dia eny Andrainarivo ny tondrambavaka ny traboina sy ny mpikarakara rehetra. Rehefa vita le fikonan-doam-paritra ny Analamanga ohatry ny faritra rehetra eto Madagasikara dia atolotra ao amin'ny komite teknika nasional izy. Dia misy fandravonana ndray avy amin'ny komite teknika nasional zany amin'ireo hevitra avy amin'ny faritra 2020. Dia rehefa vita le fandravonana dia hiditra antsika amin'le fionambe nasionaly. Dia any zany no mivoaka ny tena fehi-kevitra tanteraka hoe zao zany le fampiavana-pirenena, zao ny lalana le fampiavanana manko tsy zavatra atao indray mandeha. Asaina avokoa ny erivelona rehetra eto amin'ny firenena anatrika ny fitaovam-pivavahana karakarain'ny FFKM Rahapitso eny amin'ny FJKM Andrainarivo io. Nambaran'ny FFKM Analamanga fa ny hery tsy nandray anjara tamin'ny fionambe-paritra momba ny fampiavanana dia asaina ho tonga amin'ny fitaovam-pivavahana io avokoa.